Fifaliana lehibe ho any miarabanao a androany a ary afaka izarany tenin'Andriamanitra ho anao indray androany. Faly ve anao fa hisakafo tsy haiko izao? Hitako ohatran'ny omaly izao ohatrany hoe misy faly be mihitsy hoe hisakafo amin'izay fa ohatran'ny ela be izy izany. Mino fa mihoatra lavitra noho izany hetaheta ty sakafo omaly izany a, hetaheta noho ny tompo androany ary izy koa efa vonona. Zavatra mahafinaritra amin'ny tompo izy misy vonona foana ao aminazy. Misy ny sahaza foana ao aminazy. Dia izy koa malala hoe hatreto ny ilainao androany. Dia izay no omeny anao androany. Za tsy manana ny nomena anao fa ny tompo ny resaka amintsika androany. Amaky tenin'Andriamanitra anankiray aloha tsika atao amin'ny bokin'ny Lioka. Bokin'ny Lioka toko 4 manomboka amin'ny 1 no vakiantsika. Rehefa hitantsika amin'ny bokin'ny Lioka toko 4 manomboka amin'ny 1 dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana. Ary nentin'ny fanahy tany anefitra 40 andro izy ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany. Ka rehefa tapitra izany dia noana izy. Dia naninona izy? Noana Jesosy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny. Fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohaka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ihany no iankofanao ary izy rery ihany no tomponao. 7 Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo atapon'ny tempolo ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana any ambany ihany. Fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao ary eny an-tanany hitondran'ireo anao. Fa andrao ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly nanao hoe voalaza hoe aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitra ao. Rehefa tapitra izany dia izany nakany fanahy. Rehefa tapitra izany fakapanahy rehetra, rehefa tapitra izany fakapanahy rehetra izany devoly dia nandao azy izy aloha. Amen. Dia tenin'Andriamanitra anankiray hafa isika izay voasoratra ato amin'ny bokin'ny Koritiana. Koritiana 1 toko 2 andiny 12. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendrin'ny olombelona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Farany dia tsy hamakitsontsika. Efesiana toko 5 andiny 17. Efesiana toko 5 andiny 17 tena efa miverimberina tao ao izy ty fa averintsika indray androany satria izay nitaritan'ny tompo ary aza mamidovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenohina ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salama sy firana ary ny tonkiram-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny tompo. Amen. Afaka mitraka amin'izay ianao. Lavalava mivaky teo fa mino fa tsy nararoatra natory ianao. Tantara voalohany teo Jesosy rehefa avy natao batisa. Izy avy natao batisa malima? Ohatra menamena tsy natao aka. Izy avy natao batisa masangatsara ny tanana.
Mamerina fiarabana ho anareo dia misaotra ny tompony amin'ny fitondran'ny tompony fiainanareo manokana. Jesosy ozy izy ny bokin'ny Lioka teo hoe rehefa feno fanahy izy, satria tsaroantsika fa nisy marika anankiray rehefa avy nivoaka avy natao batisa Jesosy dia nisy fanamarinana avy amin'Andriamanitra hoe ity ny zanako. Ary tsika rehetra malala fa ny fahafantarana ny mahazanak'Andriamanitra dia ny fananana ny fanahy masin'Andriamanitra. Amen. Ho antsika raha nampiseho tsika fa niroso amin'ny batisa, na efa niroso ianao na mbola tsy niroso, dia ny fananana ny fanahy masina tsy hoe rehefa avoaka avy ao dia hoe jerijery voromalala anao ary tsy nisy nidina nga androany. Dia ahoana ny momba tsy ahoana tsy mitovy amin'ny Jesosy avy. Fa isika indray dia efa manana antoka amin'ny finoana fa efa zanak'Andriamanitra. Rehefa nomena ny fanahy dia afaka ny ampiseho amin'izay amin'ny profeta maso, dia izay ny dikan'ny batisa. Rehefa feno ny fanahy ozy izy, ny bokin'ny Lioka teo Jesosy tompo dia nety ny fanahy. Zavatra lehibe voalohany aloha feno ny fanahy. Ahoana hoe izay mahatonga antsika miresaka ny amin'ny fanahy masina foana. Jesosy tompo tsy hitantsika maso intsony, fa ny fanahiny nomena antsika. Ary io ilay mahazanak'Andriamanitra antsika, io ilay tompo kase. Ianao zany naiza toerana misy ianao, rehefa tena naray an'i Kristy Jesosy ianao, dia misy tampon aminao. Azonareo rehefa misy ombon'izy dia jereo ny tampon mipetraka amin'iny. Fa misy tampon dia ilay anarana izay na marika izay mipetraka amin'iny nahafantaranao ny tompony iny. Isika na mivezivezy ety amin'izao tontolo izao, mifangaro amin'izao tontolo izao ary, dia misy mampiavaka antsika na dia tsy hita maso mivantana ary zany. Mila manana antoka an'izany ianao. Mila manana fahafantarana an'izany. Fantatrao marina ve ianao rehefa mandeha miatrika n'izao fiainana izao hoe misy ny fanan'Andriamanitra atao anatiko, sa mitovy amin'izao tontolo izao ihany ahako. Fa io fanahy masina io tsy mitoetra fotsiny ho tompo kase hoe misy marika izay anay tsy mariky ny biby ity anay fa fanahy masina ny tompo kase anay zava-dehibe zany. Fa tsy marika fe marika fotsiny zany hoe vao marika fa zanak'Andriamanitra tsika, fa misy asany io fanahy masina io. Ary io fanahy masina io no mitarika atsika ny amin'ny zavatra rehetra. Teto Jesosy tompo rehefa feno ny fanahy ozy izy, izay ilay Lioka 4:1 teo, rehefa feno izy dia nentin'ny fanahy. Maninona ozy izy? Nentin'ny fanahy. Tsy Jesosy ny nitondra ny fanahy hoe ndao tsika ary fanahy masina mba hitokana kely. Tsy Jesosy nanapa-kevitra hoe bon ho entiko izy ity fanahy masina ity. Tsy Jesosy tsy ilay olona hitoeran'ny fanahy no manapa-kevitra ny amin'ny zavatra izay ho alehany, fa ny olona rehefa tarihy ny fanahy masin'Andriamanitra, indrindra rehefa feno ny fanahy masin'Andriamanitra ary izy, dia ny fanahy no mitarika azy ho amin'izay toerana tokony hisy azy. Tsy haiko hoe firy aminareo nefa natsapa hoe ny fanahy amin'Andriamanitra mihitsy mitarika anao eto amin'ity toerana ity. Efa mba natsiaro an'izany ve ianao? Indray misy fotoana ohatran'ny tsy sitraponao ny hanao zavatra anankiray. Indray misy fotoana ohatran'ny tsy sitraponao volonté anao amin'ny maha-olombelona anao hoe hanao an'ity zavatra ity, handray ny décision ity. Fa ianao hoe raha tena zanak'Andriamanitra marina, efa natsiaro ianao tena efa tsy zaty manao zavatra tena. Efa tsy zaty mitarika, efa tsy zaty manao an'ity zavatra anankiray ity, fa ny fanahin'Andriamanitra. Izay ny antsoina hoe olona manaiky ho tarihan'ny fanahy. Raha misaina ilay olona dia ozy izy hoe tokony handeha hiakavia tsika, fa ny fanahy ao anatiny mitarika anazy mandeha miakavanana ianao. Ary ny zavatra mahavariana raha lasirana bavy, na tsy haiko naverinao ilay izy teo hoe naninona Jesosy rehefa avy nitarihan'ny fanahy? Naninona izy? Nentina nakany anefitra, nandritra ny 40 andro taritin'ny fanahy tany izy. Dia rehefa avy tany izy tsy nihinan-kanina izy. Dia rehefa avy tsy nihinan-kanina izy dia naninona izy? Noana. Rehefa avy nitarihan'ny fanahy Jesosy tompo dia noana izy. Iny ny zavatra tiako lazaina aminao amin'izany. Ny zavatra hitarihan'ny fanahy matetika tsy voatery hampilamina ny vatantsika, fa mety hitondra antsika ho amin'ny hanohanana mihitsy ary.
Hozy izy anao hoe toriteny ato nga dia tena tsy maintsy ohatr'izany foana. Izay nitarihan'ny fanahy indray ary. Amen. Rehefa tarihan'ny fanahy Jesosy Tompo dia nentiny tsy nihinan-kanina. Nisy taona ako nifahadianina 3 andro, tsy nanao 200 aloha izany, aloha tsy mandainga. Tsy mbola tonga izay. Tsy haiko na mbola hoentin'ny fanahy amin'izay na tsy hoentin'ny fanahy amin'izay. Fa nisy taona rehefa avy nifahadianina 3 andro dia nisy ohatran'ny hoe miarakaraka eo dia mijery olona za amin'io izany tena efa noana tanteraka. Efa reraka tanteraka. Indraindray efa tsy olona efa ny atsasaka le fotoana indraindray efa tsy ao tsoa mihitsy. Efa reraka. Fa ohatra misy mijoro vavolombelona izany hoe za tena ao tsara rahalahy. Misy le zoko izany miaraka dia tena ohatran'ny hoe tena mijery anazy ianao tena zavy izany tsy ao mihitsy. Satria niaraka teo ihany. Indraindray rehefa miandry ny fitarihan'ny fanahy masina tsika dia indraindray ohatra manantena hoe tokony hisy sensation tena hoe mahafinaritra be. Rehefa avy tarihan'ny fanahy dia tokony hoe misy zavatra tena pozitifa be mihitsy ny tena henoko be mihitsy ny hoe tena ny fanahy iny fa tsy zatsony. Efa mahita résultat ianao io a. Dia hoy izy ianao hoe tena ny fanahy iny. Dia indraindray tsika mieritreritra tena ny fanahy masina mihitsy ny tarika. Indraindray tsika ohatran'ny te ho avoka amin'ny fanahy masina izany. Azonareo ve ilay tiako tenena? Indraindray tsika ohatran'ny te hiteny hoe tsara rangahy ny tompo fa tena ohatr'izao sy ohatr'izao a. Fa za androany te hametraka anao an'ity ireo marika anankiray ity hoe tsy voatery hifanaraka amin'ny zavatra pozitif amin'ny fijerintsika rehefa hoe niasa amin'ny fanahy masina. Tsy hoe rehefa tsy namaly vavaka anao izy dia hoe tsy niasa amin'ny fanahy masina. Tsy hoe rehefa tsy niseho ny voninahitran'Andriamanitra amin'ilay famaritanao azy dia hoe tsy niasa amin'ny fanahy masina. Tsy hoe rehefa ohatran'ny fahambaraka ary ny tao zavatra niseho dia hoe tsisy asa amin'ny fanahy masina ny zavatra niseho tao am-piangonana androany. Na hoe tsy mifanaraka amin'izay zavatra mety fomba fijerin'olombelona. Satria maro amin'izao na mivavaka ny olona fa mamaritra fa tsika tsy tokony ho noana izany. Tsika tsy tokony ho reraka izany. Tsika tsy tokony handalo zavatra sarotra isan-karazany izany. Fa mila mandiny tena ianao raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao. Fa araka ny zavatra efa hifampaherezantsika foana. Ary io Jesosy Kristy Tompo nitarika anazy ho amin'ny hanohanana ny fitondrany ny fanahy masina azy. Ny zava-dehibe raha lasy-ranabavy, raha te hiaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy ianao no mamaritra ny antsoina hoe fiarahana amin'Andriamanitra fa ny fanahin'Andriamanitra izay ao anatintsika. Amen. Rehefa ny fanahin'Andriamanitra mitarika anao dia tsy mitovy amin'ny fomba fijery an'izao tontolo izao izany zavatra izany. Izay lazain'ilay bokin'ny Koritianina teo. Tsy amin'ny fahendren'olona ny zavatra izay zarainay aminareo. Ny fahendren'olombelona raha lasa ranabavy dia tahaka ny hoe mianara tsara fa rehefa mianatra tsara ianao tsy maintsy tafita. Mba miezaka tsara ianao amin'ny fiainana fa mba mihetsiketsika ianao fa ianao hoe dia ohatr'izao foana. Za tsy miteny ianao hoe aza mianatra tsara. Tsy miteny ianao hoe mba daromaroma koa ianao. Tsy izay koa ilay tiako tenenina fa mila feno ny fanahy ianao. Efa mifampizaran'izay tsika hoe aoka tsy ho feno, tsy mamy divay ianao. Fantatrao fa ny divay dia zavatra mahamamo antsika. Eto amin'izao tontolo izao feno eto. Ninona? Izay zavatra hitanao eto dia mahamamo. Afaka ny havariana anao, afaka ny hatonga anao dôzy-dôzy, afaka ny hatonga anao fanimpanina hoe ahoana ity, afaka ny hatonga anao falifaly ihany koa. Tadidio fa tsy voatery hoe divay dia ratsy foana izany. Misy fotoana olona tena sambatsambatra mihitsy. Ary entin'ny olona anadinoana ny zavatra izay iainany dia aloha misotro kely mihitsy aloha. Anadinoko an'izany aloha ameo kely a. Satria maninona? Mahamamo izany, mampanadino, mampiova ny zavatra ao anaty. Fa raha androany ny tena Andriamanitra dia hoe andao isika anaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Izay zavatra izay no teboka voalohany izay fampizarako aminao. Manaiky ve ianao no tarihana?
miantso ny fanamasina tsika fa maninona miantso ny fanamasina satria tsy afaka miaina ny zanak'Andriamanitra. Tsy afaka ny andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika raha tsy ho fanahany io ny hitarika atsika. Tsika inga manofo atsika manana ny fomba fijerintsika, manana ny ezaka mety ataotsika tsika. Na nypotsika an'Andriamanitra fotsiny ary dia hoe alora angamba tsy mifanao ratsy aman'olona fotsiny a. Fa rehefa tsy mifanamasina no mitarika anao amin'izany dia maina ihany zany. Maina ihany zany. Tsy fihezahanao hoe ezahako tiavina daholo nareo mianakavina dia mahasosotra na daholo ary. Tezahako. Tenin'Andriamanitra koa miteny dia mifankatiava dia miezaka e. Za tsy miteny anao hiezaka hifankatia aminay. Na tsy tiatianao ary zay. Fa mangataka aminao ako feno fanamasina dia fanamasina ny tarika anao ny amin'ny fitiavana. Ny fanamasina ny tarika anao ny amin'ny fanetretena. Ny fanahy masina no hitarika anao hanananao fahendrena araka an'Andriamanitra. Araka an'Andriamanitra hoy aho. Fa tsy araka ny olona. Izany ny mahatonga antsika miady amin'ny fianakaviana matetika. Misy zavatra petraka amin'ny fanamasina ao anatintsika. Izay mifanohitra amin'ny kolontsaina. Izay mifanohitra amin'ny fomba izay hoy izy ny zoko rehetrarehetra hoe tsy hita izay maharatsy an'izany kinona tsy hanao valany izany. Fa nefa ny ao anatinao misy fanahy mitarika ianao. Dia aza gaga ary ianao. Jesosy nentin'ny fanahy dia tonga tamin'ny hanohanana. Faiblesse inge izany. Fa tsy hoe nitarity ny fanahy ka tsy nahay noana mihitsy ahako. 7 andro fa tsy noana. Tsy noana. Vagagany izany raha lasirana-bavy. Tsy takatry ny saina. Noana izy ka. Ny fitarihan'ny fanahy tsy voatery hitondra anao amin'ny confort. Tsy voatery hitondra anao amin'izay zavatra tsara anankiray. Rehefa noana Jesosy Tompo. Mitotsika. Rehefa noana Jesosy Tompo, iny amin'izay Satana. Iny ny devoly avy hakafana azy. Rehefa tonga Satana hakafana azy dia fantany tsara ny nivoan'i Jesosy Tompo. Ty tsy ilay zavatra ilay kitotobe nanaovana an'ity fa ty ny tena grand. Tonga dia proposena ny zavatra enjana izay mety ho vitany sy ny afaka ho ataony anarahany ny hevitro tahaka ny sariany any Eva rehefa haka ny fony Eva izy hoe efa nietudieny Satana tsara ny zavatra rehetrarehetra ary miresaka an'Andriamanitra ihany izy rehefa hiresaka tamin'ny Eva fa tsy tonga dia asa devoly be mihitsy ny teneny teo tena hoany tsy izany ilay izy fa nisy approche tsaratsara mihitsy nataony teo mba handresy lahatra. Dia rehefa nanantona an' Jesosy koa izy, inona nampiasain'ny Satana hiresahana tamin'i Jesosy? Tenin'Andriamanitra. Zavatra faharoa resahako aminao androany dia izao. Be dia be ny olona mahalala ny tenin'Andriamanitra. Fa misy karazan'olona anankiroa eto ambony tany mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Misy karazan'olona anankiroa mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny ohatra izay raisitsika io dia misy mazava be mihitsy. Satana mampiasa ny tenin'Andriamanitra, Jesosy Tompo koa dia mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Ilay olona anankiray feno ny fanahy miresaka ny tenin'Andriamanitra. Ilay persona anankiray mampiasa ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny sitrapon'ny Satana. Azonareo ve zavatra resahako? Samy tenin'Andriamanitra ilay izy. Rehefa vakinao ilay tantara ao rehefa misarika an' Jesosy izy hoe ndany ianao mianjerahany ambany any. Mianjerahany ambany any ianao fa tsy maninona izany ianao. Fa angaha ianao tsy matadidiny ny Salamo 91. Rehefa ohatra ianao ka ny olona normal, ny olona tsotra rehetrarehetra. Rehefa mahatsiaro hoe tena mafimafy ny ataka dia Salamo 91 ny raisina aingana. Azonareo ve? Misy tsy mahafa salamo inona moa izany? Jehovah mpiandry avy izany e. Salamo 91 izany rehefa milamila fiarovana izay ianao tena reraka fa milanao a Jehovah Andriamanitra ianao dia tsy hamonjy anana toy zavatra ty. Dia hozy izy Satana nampatsiahy azy. Izao ange ny tenin'Andriamanitra e. Izao ny salamo. Izao ny salamo izay ao anatin'ny Baiboly. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izy hozy izy hiaro anao. Izy hiaro anao hiaro ny tongotra ao izy. Za tsy dia matadidy an'izy satria efa tsy dia nianarako intsony ilay izy. Vakiako fotsiny ilay izy.
zay hoe tsara ihany ty raha tanteraka fa zay tarita amin'ny fanahy. Amen. Inona zavatra tiako resahana aminao? Be dia be ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny hevitra Satana. Fa misy olona mampiasa ny tenin'Andriamanitra noho ny fitarihan'ny fanahy. Raha vao tsy feno ny fanahy ianao miresaka ny tenin'Andriamanitra, eno tsara, raha vao tsy feno ny fanahy. Isika zany raha lasa ranabavy indraindray mamitaka ny fiainona tenin'Andriamanitra. Indraindray mamitaka ny famakiana Baiboly. Inona ary zany tenen'ny paster zany? Mamaky Baiboly ianao, fa raha sainao namakianao ny Baiboly. Ny Baiboly fa tsy ity telefonako ity. Dia afaka ny an'olon-tsainanao Satana raha tsy ny fanahy efa namenao anao. Azonao ve zavatra resahako? Mety miantoro teny ianao, mandresy lahatra anao zavatra zaraina eto. Fa za te hiteny ianao manomboka androany. Zaho toetra ny amin'ny fanahinao aloha voalohany indrindra. Izay ianao afaka namarina ny teny izay zaraina aminao eto. Za mitory teny, za miteny aminao zany hoe amarino ny teneniko. Za milaza ny tenin'Andriamanitra aminao, miteny ianao hoe zaho toetra ao amin'ny fanahinao aloha zavatra izay zaraiko aminao. Ary tahaka izany koa ireo rahalahy rehetra sy izay anabavy rehetra mizara ny tenin'Andriamanitra aminao. Satria na Satana ary dia afaka ny tenin'Andriamanitra aminao. Fa ianao ve mahay manavaka? Mahay manavaka ve ianao? Raha tsy feno ny fanan'Andriamanitra ianao, hamitaka anao Satana. Ka inona moa tsy hanaovana an'izany? Tsy voninahitran'Andriamanitra ve raha mba nisaoty teo Jesosy dia mba tsy naninona? Azonao ve ilay izy? Tsy voninahitran'Andriamanitra ve raha mba noana ary Jesosy ka maninona raha mba atao ilay mofo e? Inona koa ny dia olana amin'izany? Atao fotsiny ranga ilay mofo dia hoany dia samy vita. Fa ny olana ao anatin'ilay izy nanaiky ny Satana Jesosy raha nanao ilay izy. Nanaiky ny Satana. Tsy ilay action kely ny ratsy e. Tsy ilay zavatra nataony mety hoe tsy naninona. Fa ianao raha tsy feno ny fanahy masina ka miaino tenin'Andriamanitra, na manana connaissance biblique, na mianatra amin'ny sehatra maro momba an'Andriamanitra, raha vao tsy feno ny fanahy masina ianao dia ho diso décision aoriana. Ny amin'ny fanan'Andriamanitra, ny amin'ny fanan'Andriamanitra dia ny fanan'Andriamanitra manamarina ny teniny. Efa nisy taontsika nianatra teto raha lasa ranabavy. Tsy haiko raha tsaroanao hoe vahoaka anankiroa, mesazy anankiroa samihafa. Na samy maheno, samy Andriamanitra angely miteny. Azonareo ve ilay izy? Fa fantatrao ve ny ianao? Ny olona mahafantatra ny anazy no afaka ho afa-po sy miafaka miaina tsara. Fa ny ankoatr'izay dia miforse zavatra ianao miaraka amin'Andriamanitra. Ny ankoatr'izay dia misy zavatra ezahanao atao kanefa ny tsy voatery izay ny sitrapon'Andriamanitra, tsy izay ny hitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra marina. Zavatra zaraikaronao zany dia izao. Tsy mety raha ianao mamy dovay, mamy fiainana dia mandray tenin'Andriamanitra fotsiny. Tsy mety raha mahita olana ianao eo amin'ny fiainana dia isanao hoe inona ny tenin'Andriamanitra miady amin'ity olako ty. Toa dia itsika ohatr'izay ilay izy. Tsy tenin'Andriamanitra, tsy izay voasoratra ampitahainao amin'ny fiainanao dia izy isanao tokony miady tokony fanitsy reto zavatra reto isisiako ty teny ty. Azonao ve ilay zavatra resahako? Aza misisika ny amin'izay tsy hanirahan'ny fanahy masina anao. Aza miady ny amin'izay tsy hanirahan'ny fanahy masina anao. Za androandro lasa manabavy dia apresika anao mihitsy hoe matoa Jesosy nitarity ny fanahy. Rehefa feno izy, rehefa vao marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io tonga eo, dia nitarity ny fanahy izy dia nentiny tany anefitra. Mino ahako fa tsy hoe izy foana no niteny tamin'ny ray tao anatin'izany. Fa tao anatin'ny fitokanany. Tao anatin'ny fitokanana mandritra ny 7 andro sy 7 alina tany dia niresaka amin'ny ray izy, fa ny ray koa miresaka aminy. Ny zavatra izay hitaritako anao manomboka androany dia izao. Mandana mitokana miaraka amin'Andriamanitra.
rehefa tafatokana miaraka amin'Andriamanitra ianao dia miresa aminy lazao azy ny amponao dia aoka izy ny teniny ao aminao. Aoka izy no hiteny izay ambarany ao amponao. Rehefa avy eo rehefa andeha ianao, rehefa avy nitokana Jesosy dia fantany hoe inona ny marina na inona ny proposition Satana ary dia fantany hoe tiany marina. Azonao ve zavatra resahako? Raha vao tsy manana fotoana ianao iraisana amin'ny Tompo, izao aloha izy tsika ilay manapa-kevitra hivavaka isa-maraina, isaky mifo maraina, mety hoe ianao zatra mifo amin'ny enina fotsiny ianao lasa hifo amin'ny 5 ahako. Rehefa mifo amin'ny 5 ianao ka mivavaka ianao, tena mivavaka ianao, tsy voatery hoe tsy te hatorontsona ianao rehefa tonga ny amin'ny enina. Azonao le izy tsy hoe tena hafa mihitsy ohatra lasa matanjaka be ary mety ho reraka ianao. Teneny akaikinao mety ho reraka ianao. Mety eo ianao vao tena hanoka amin'izay hoe tena ahoana izy izany Jesosy dia misy tsy nety ary ohatra ny tokony hoe dinamika be ahako raha vao mivavaka. Tsy voatery tahaka an' Jesosy. Raha ohatra ka tarity ny fanahy ianao hifady hanina, mety misy zavatra hafoinao. Raha tonga ty am-piangonana nge ianao mety misy aminareo mety manana asa tokony atao amin'izao fotoana izao ohatra. Fosizina hoe ho any am-piangonana misy perte amin'ny fiainanao ohatra. Misy zavatra avotsitra ao. Dia tsy hoe récupérer ny Tompo amin'ny zavatra hafa iny fa aloha hanompo azy. Fetsifetsy ianao Tsisy récupérer ny Tompo zava rehefa votsitra aloha dia votsitra. Tsy maninona fa ny fanavy no mitarika anao. Dia rehefa ao anatin'ny fitokanana ao miaraka amin'ny Tompo, rehefa tafaray amin'ny Tompo ianao dia ao izy ny resaka aminao ny zavatra rehetrarehetra. Ny fahenoanao toroteny manomboka amin'ny fotoana io dia manamarina ny zavatra ao anatinao. Amen. Ahoana nafantaranao hoe tena mikasika anao ny Tompo anatin'ny zavatra rehetrarehetra? Misy zavatra marininy fotsiny any anatinao any. Misy fahamarinana lazainy aminao hoe izay ilay zavatra efa nitafako taminao. Rehefa maheno rahalahy ianao, rehefa maheno ny anabavy ianao, rehefa mandeha tao anatin'ny partage ohatra, tao anatin'ny fotoana izay fampizarantsika tamin'ny lahady na anatin'ny toroteny tahaka izao, na anatin'ny sehatra rehetra, dia fantatra hoe izaho ilay avy amin'ny Tompo. Izaho ilay avy amin'ny Tompo. Afaka manamarina ianao. Mahafantatra ve ianao? Ny ataonay raha lasa ranabavy araka ny zavatra izay nitaritana teo dia izay manondro an'i Kristy fotsiny. Izay manondro an'i Kristy. Fa ny olona afaka ny anatona an'i Kristy dia sy afaka ny anaraka an'i Kristy dia izay manana ny fanahin'i Kristy ihany. Fa na hanondro faharivo eto ary izay, na tonga eto foana ianao isan-kalahady, na tonga eto foana ianao isaky ny fotoana rehetrarehetra, araka ao daholo ny toroteny rehetrarehetra, numéro 1 ka hatramin'ny tsy fantatro foana, tsy ny hoe firy, kanefa tsy amariny ny fanahy ao anatinao izany. Dia lasa fahalalana ny be dehibe ao anatintsika. Amin'izao fotoana izay iainantsika izao, lasa ranabavy fa nandro farany izao. Tsy fotoana hanangonana, fahalalana maro be intsony. Fa fotoana manaiky, fotoana anekena mba ampiasainy fanahy masina amin'izay ianao. Fa maninona ny fenoany Jesosy? Fa maninona no nofenoany Jesosy? Fa maninona rehefa andro ny fenoany izy dia lasa izy nitokana niaraka tamin'Andriamanitra, niaraka tamin'ny fanahy izay tao anatiny. Satria misy ny mission izay hanorahana azy. Amen. Misy ny mission izay nanomboka teo amin'ny fotoana io, ahafahany amita izay nanorahan'Andriamanitra ray azy. Ianao raha lasa ranabavy, raha miaraka amin'i Jesosy Tompo ianao androany, raha naray ny fanahy masin'Andriamanitra ianao, dia nofenoana ianao mba ahafahanao amita izay hanorahana ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'izay ary teo ozy izy, rehefa tsy mamy divay ianao, rehefa tsy mamy divay ianao, dia ho feno ny fanahy ianao. Ary rehefa feno ny fanahy ianao dia hoanao amin'izay ozy izy, mikaloza izy ao am-ponareo. Nava kitsika kely angely izy teo mifampilaza amin'izay amin'ny salamo sy ny firana ary ny tonkiram-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny Tompo. Raha lasa ranabavy, ny teny izay hifampizarana eto amin'izay izany dia klasifie tsara ilay izy mba tsy hitovizana ao amin'ny Satana. Satria amin'izao fotoana izao ary tsika mila mahafantatra hoe iza ny feo amin'ny Satana, iza ny feo amin'ny fanahy masina. Dia ianao tsy tokony
ho isany le amin'ny côté avy ato amin'ny satana raha ohatra na feno fanamasina azonao hoe zavatra resahako eto zany a dia mitarika antsika ny fanamasina hifampahery amen mifampilaza ozy izy amin'ny salama mifampilaza amin'ny salama amin'ny firany ninninona zavatra ho ataontsika ny amin'ny fiderana ny amin'ny zavatra izay mikalo sy miodina ao anatin'ny fonao ny zavatra mitranga zao raha lasarana bava rehefa mafy loatra ny zavatra iainana ety ambony tany iainantsika ety amin'ny firenena iainantsika ety nivon'izao tontolo izao dia misy zavatra miodikodina ao anatin'ny fotsika ary mihirahira alahelo ny olona amin'ny ankapobeny mihirahira fahadisopana tenana ny olona dinonge ny zavatra rehetrarehetra izay eninao menomenona ny zavatra be dehibe mameno ny fon'ny olona amin'izao fotoana izao sady zany fakiviana ny zavatra mameno ny fon'ny olona amin'izao fotoana izao fa ny olona afaka ny aina ny sitrapon'Andriamanitra marina ho tafatoetra amin'ny fiadanana marina dia izay feno ny fanahy ka mamaka ao anatiny ny tenin'Andriamanitra dia izany no kalokaloiny dia rehefa miresaka aminao izy dia heninao hoe izany ny tenin'Andriamanitra izany ny tenin'Andriamanitra ahoana izany no ahenoany Kristy ahoana izany no ahenoany olona hafa any Kristy any anatinao rehefa feno ny fanamasina ianao rehefa feno ny fanahy ianao dia ifampilaza amin'ny salamintsika ifampilaza amin'ny firantsika rehefa feno ny fanahy dia tafangona amin'ny fiangonana dia hiaraka hideran'Andriamanitra amen tianio tsara afaka miaraka midera amin'ny olona tsy feno ny fanahy ianao hira ihany zany hira ihany zany ny tononkira mety mitovy ny zavatra ambarany fa ny olona feno ny fanahy dia hafa ny zavatra maneno avy ao anatin'ny fony ary hafa ny fahitan'Andriamanitra azy hafa ho ihany fahitan'Andriamanitra azy misy olona anankiroa amin'ny resaka eo azonao hoe zavatra resahako teo ray satana ray fanahyn'Andriamanitra mampiteny tononkira tenin'Andriamanitra mety ray no lazainy fa hafa ny impactany izany zavatra izany fanahyn'Andriamanitra enina afaka ny manavaka antsika mba tsy toetra ho fahalalana ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasa ranabavy na firy-taona ianao na firy-taona nefa nanaraka ny tompo miavaka izay tafatoetra ao amin'ny fanahyn'Andriamanitra mandrakariva izany mahatonga antsika tsy hoe ny fanamasina akory ny hoe tsy ao mahatonga antsika miantso ny fanamasina fa ny fanamasina dia omentsika sehatra foana amen omentsika sehatra Jesosy ny fanahinao no ilaiko hitarika ahako amin'ny zavatra rehetrarehetra na hitarika ho amin'ny zavatra araky ny herivery ny saiko na hitarika ho amin'ny zavatra mety tsy ho takatry ny saiko dia tsy maninona fa manaiky no tarihan'ny fanamasina ary ny teninao dia ho fanilo ny tongotro anazava ny lalako rehefa ny fananao no mitarika ahako amen rehefa ny fanan'Andriamanitra no mitarika antsika dia ny tenin'Andriamanitra ho marina amin'ny fiainantsika amen manomboka amin'izay fotoana izay dia ny zavatra izay iodina ao anatin'ny fotsika raha lasa ranabavy na samiara ny zavatra izay mitranga ety amin'izao tontolo izao ary tsika na samiara ny zavatra izay miseho ety amin'izao tontolo izao ary tsika ny ao am-potsika dia mihira ho an'Andriamanitra izany nge mahatonga ilay fiainam-piderana izany nge ilay hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo raha lasa ranabavy izany ilay fifaliana izay tsy hay hazavaina hoe fa ahoana moa izany faly ao anatin'izao zavatra tsy mety zao tsy hoe tsy fahamarinana fa fahamarinana ilay izy kanefa misy zavatra hiarana miatra eo amin'ny fiainantsika fa ahoana izany faly fa maninona izany mbola afaka amintsika maninona izany no afaka amintsika maninona izany mbola tafajoro maninona izany tsy manana heritreritra hoe aloha za hitady solution hafa fa ohatrany tsy tafavoaka amin'ny fiainana fa maninona izany tsy manana heritreritra mitovy amin'izao tontolo izao ary misy ary mety maka tenin'Andriamanitra mihitsy hoe tsy maintsy aloha ranga takiana ava sitrapon'Andriamanitra izany zavatra izany maninona izany tsy mitovy amin'izao tontolo izao fa maninona no hafa ny fomba fijeriko maninona ny afaka ny mamotsitra ny zavatra rehetra satria ny fanahy no mitarika raha manaiky ianao ho tarihan'ny fanahyn'Andriamanitra
dia miova ny fomba fiatrianao ny fiainana. Raha manaiky ianao no tarihany fanan'Andriamanitra ary izy no ametraka ny teny ao am-pontsika. Izao ny tadira lasarana-bavy, ozy ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho ampianarin'olona intsony izy ireo ozy izy. Tsy ho ampianarin'olona intsony izy ireo. Indray isika raha lasarana-bavy dia mametraka ary mitadidy tenin'olona. Na mety interprétation ny olona ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy mety miteny ianao hoe tiako be mihitsy nahazoany rahalahy ihany nahazo teny izao. Na hoe le teny tahaka izao, le teny tahaka izao. Izay nolazain'ny olona tahaka izao na araka ilay zavatra resahako teo hoe ny amin'ny Baiboly fotsiny ary. Fa aoka androany mba haniry ianao hoe Jesosy maniry mba ny fanahinao mihitsy ny hampianatra ahako. Maniry mba ny fanahinao mihitsy ny tarika ahako ka tsy ho tenin'ny olona. Mety tena ianao ka ina tsony izany na lehatera tsy hampianatra tsony nareo. Izay mbola hampianatra ka araka ny zavatra nizaraina teo hoe manondro ny ataonay. Fa tsy le fanondrona, fa le tondrona. Azonao ve zavatra resahako? Tsy le fanondrona. Tsy ohatr'izao ny lazainy anazy dia nampome be anahy. Ohatr'izao le lazainy anazy dia tezitra be fa tsy tiako mihitsy fomba fitenin'ny ohatr'ireny. Tsy le fomba, fa le tondrona. Tonga any amin'le tondrona ve ianao? Le tondrona, fanahy masina. Jesosy tompo. Mba hameno anao. Raha miteny ahy eto, raha miresaka izay, raha mitarika, raha mandeha ny hira, raha mandeha ny zavatra rehetra izay ataon'ny fiangonana, dia mba hahatonga ny fiangonana miaina ao amin'ny fitarihan'ny fanahy. Raha lasirana-bavy, tsy niavintsika loatra izany indraindray. Rehefa miatrika ny latsinainao ianao mbola mahatsiaro fa ianao mandeha araka ny fanahy. Rehefa ianao le miatrika an'ilay asa efa mahazatra anao iny, le efa mahazatra hoy aho. Fa tsy hoe tena problema mbola tsisy ohatry ity hiantso fanahy masina amin'izay ianao. Hoe tena mbola tsisy ohatry ity aloha hivavaka mihitsy aloha. Fa le mahazatra anao mihitsy, manahoana ny fiarahanao amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Mbola mitarika anao ve fanahy masin'Andriamanitra? Ahafahanao mandeha araka ny sitrapon'ny. Ny fitaritanay ary ny vavaka ataonay ny amin'ny fiarahana aminareo dia izao. Ho tafatoetra amin'ny fanan'Andriamanitra ny ianareo. Ary izy hitarika anao, izy hiazona antsika, izy hanolo-tsaina anareo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ka raha mitarika anareo amin'ny zavatra mety tsy araka ny fiheveranareo ary izy dia mbola izy ihany ny hampahery anareo. Amen. Azonao ve izany zavatra resahako izay? Na dia any amin'ny zavatra izay tsy araka izay saininao, hoy izy ianao hoe ravahako, fijery maha-olombelona. Fa fanahy masina indray manangana anao, na tsisy hampahery ary ianao. Na tsisy hampahery ary ianao hoy ahako. Ndraindray raha lasarana-bavy ohatran'ny mitady mangataka maso amin'ny hafa ihany ianao hoe hampahery izy ohatran'ny mafimafy samy maso. Tsy hitanao amin'ny masoko izao ve? Na tsikitokana fotsiny ary dia efa sady indraindray miavona le rahalahy amin'iny. Reraka misy zavatra tsy mety mihitsy angamba ny amin'ny fiainako hoe. Fa maninona miaina zavatra ohatr'izao? Efa naniodina namelamosina angamba ny Andriamanitra. Raha ny lamosin'Andriamanitra izany no meny antsika dia asa fotsiny. Fa fanan'Andriamanitra efa nomeny anao. Amen. Mangeta-hita an'izany ve ianao? Ahafahanao mandeha miaraka amin'ny isan'andro. Amin'ilay fiainanao mahazatra anao io. Indraindray antsika aza mitady zavatra sarotra be miaraka amin'Andriamanitra. Izaho fotsiny Jesosy te handeha miaraka aminao. Izaho manambady tario fanahy masina hitiavako nyity vadiko ty. Izaho mananjanaka le ray ohatr'izao, le voaloha ohatr'izao, le faharoa ohatr'izao, le fahatelo, le fahadimy, le fahaenina ohatr'izao. Fa tario ahako. Le asako ohatrany efa 30 taona nanao an'ity asa ity, fa izaho androany fanahy masina te ho tarihanao ahako. Amin'ny ahafahako manao izay sitraka ao. Ianao ve manaiky hoe anatin'ny asa izay ataonao dia fanahy masina nitarika anao? Izany ny zanak'Andriamanitra. Ianao ve manaiky anatin'ny fianarana ataonao io? Hoe fanahy masina meo anahy ny fahazavan-tsaina, tsy hoe ampianaro anahy daholo fa tsy haiko. Ny mpampianatra koa tsy mahay manazava mihitsy fa ianao nanazava an'ilay izy. Mety tsy ho hazavain'ny fanahy masina anao koa izy, mety ataony dotodoto mihitsy ianao ary. Vao may tsy azonao ilay izy. Fa mandeha araka ny fanahy ianao, miezaka izay tokony ataonao ianao, fa ny fanahy no hitarika anao. Zanak'Andriamanitra ianao. Anatin'ny fianarana, anatin'ny fanaovana raharaha ao an-tokantrano. Izaho tena misarika anao mihitsy amin'ilay zavatra majinijinika ataontsika ireny.
satria zay nge mazanak'Andriamanitra ndraindray tsika mieritreritra hoe any am-piangonana miaraka amin'ny rahalasana baba any tena izy any tena hoe hafa mihitsy fa le ianao any an-trano ianao rery hafa mihitsy koa amen ianao le miaina eo anivony zao tontolo zao hafa mihitsy ianao satria maniny feno ianao za mahatonga anay mampahery ianao hoe angatao foana fa rehefa angataka ianao dia omeny raha misy ny zavatra tsy hadiso vavaka anao dia izay hetaheta izay tsy ho ahitsy ny tompo izay tsy ho ahitsy ny tompo izay hoe tsy mety zany angataka fanamasina diana fotsiny amin'izao omeny ianao raha mangetaheta azy amen nao tsika hitsangana amin'izao fotoana izao raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soa tompoko